Jehovahandriamantsika ny zava-miafina, fa atsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara. Ankatoavintsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Deutéronomie 7:20-20. Mahakasika ny sabatan'Andriamanitra ny andro fahafito, andro fitsarana ihany resakantsika. Manan-danja io matoa miverimberina. Isan'andro eo amin'ny fiainantsika dia miverina izay teny hoe sabata manan-danja eo anatrehan'Andriamanitra. Ambarany tenin'Andriamanitra fa io famantarana io any amin'ny Ezekela 20:12-20. Famantarana. Haintsika rehetra ny ilaina n'izany famantarana izany. Matoa apetraka ny famantarana dia izao misy ny atao hoe fananany tena dia misy tsy any tena. Ka ny sabata famantarana fananan'Andriamanitra sy tsy fananan'Andriamanitra. Asa manokana ataon'ny Satana amin'ny tanan'ny olombelona ny fandresena lahatra azy ireo hikomy amin'Andriamanitra. Inona le fomba hikomiana dia amin'ny alalan'ny sabata santo izay ampitain'ny Satana. Dia maneho fankahalana manokana ny didy fahefatra io Satana io. Fankahalana ny didy fahefatra. Ary hovainy ny didin'Andriamanitra, ny sabatan'Andriamanitra. Any amin'ny boky Apokalipsisy dia lazainy hoe mandray ny marika eo amin'ny andriny sy eo amin'ny tanany. Inona moa ny andriny? Ny andrina dia misy ny saina. Ka ireo izay miaraka amin'Andriamanitra, miandany amin'Andriamanitra dia manaiky ao amin'ny saina fa ity no sabatan'Andriamanitra. Ary eo amin'ny tanany dia mankatoy ny didin'Andriamanitra. Ireo izay tsy manaiky ny sabatan'Andriamanitra kosa dia manaiky eo amin'ny saina fa tsy sabatan'Andriamanitra io fa novana amin'ny andro hafa, na dia hoe tsy mivavaka mihitsy aza, ary tsy mankatoy ny sabatan'Andriamanitra. Izao anefa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny Baiboly, dia efa voarakitra ao ny tenin'Andriamanitra marina. Ny lala mahitsy tokony hizorantsika ary tsy misy fialan-tsiny ny amin'ny tsy fahafantarana izay sitrapon'Andriamanitra. Efa manome pirofo ampiorenana ny finoantsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny soratra masina, ka mampirisika antsika izy andinika ny teny ary ino ny teny. Jaona 7:17. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Teny miodikodina isaky ny sabotsy sy alahady any am-piangonana izany, ka ny kristianina toka saina rehetra, ny mpivavaka manan-tsaina rehetra, mivavaka amin'Andriamanitra dia hifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia anao hoe raha araka ny tenin'Andriamanitra dia ho eto aty, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly dia aoka ihany. Izany ny filamatry ny kristianina eo amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Olona mitonona ho mpiasa an'Andriamanitra no manandratra ny feony hanohitra ny fahatanteran'ny faminaniana. Hanohitra an'Andriamanitra izy ireny ary milaza amin'ny feo hafa mandresy lahatra kanefa feno fitaka fa novain'Andriamanitra ho amin'ny andro hafa ny fahamasinan'ny sabatana. Nenjenareo mpanavao fivavahana, nenjena ry Daniela sy ny namany ao amin'ny Baiboly, nenjena nampahoriana ny zanak'Israely nandritra ny 700 taona tany Egipta, satria io no nezahana ny foanana nandritra izay fotoana izay. Dia ilay fahatsirovana n'ilay andro sabata andro fahafito ny foron'Andriamanitra. Any ka raha vao mivoaka avy any Egipta ny zanak'Israely dia hoy Andriamanitra hoe avelao ny oloko hitsahatra anao fanompoana ahy any an'efitra. Anokana andro fitsahana ho ahy any an'efitra. Ny lalàn'Andriamanitra dia tsy lalantsika. Ny fihevitr'Andriamanitra dia tsy fihevitrsika, saingy ny sitrapon'Andriamanitra dia efa nosoratana ao anatin'ny Baiboly tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra inoy, ny tenin'Andriamanitra ampiaro, ny tenin'Andriamanitra iaino. Izao ny voasokatra amin'ny teny ao Baiboly amin'ny Deutéronomie 7:20-20. Deutéronomie 7:20-20 manao hoe an Jehovah ny zava-miafina, fa antsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara, ankatoavintsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Misy zavatra tsy fantatsika mahakasika an'Andriamanitra sy ny famoronana an'Andriamanitra, fa izay voasoratra kosa izay nambara dia ho antsika sy ny zanantsika mandrakizay. Ka ny tanjona ankatoavantsika izay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mampirisika antsika ary amin'izao fiainantsika izao mba hifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, hianatra, ankatoa ary ampiatra izany tenin'Andriamanitra izany. Fa izany ihany no lala tokana ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra
hitondra antsika ho any amin'ny fahasoavana dia ny famonjena mandrakizay. Hivavaka isika. Ry tompo tsara, misaotra anao izay fa voasoratra ny baiboly eto am-pelantananay, mitahiry ny fahamarinana, azonay vakiana, azonay ianarana, azonay ampianarana, azonay inona ary anankinana ny fanantenana sy ny fiainanay. Avy aminao izany Tompo, ampio izay mba hanaiky ireo fahamarinana rehetra ao amin'ny teninao, indrindra fa ny sabata, ka ho fifaliana, fanantenana, fahasoavana ao anay nandalovana tato amin'ity tany ity, satria nahalalànay ny marina ny amin'ny famonjenao. Da io ny tsirairay avy aminay, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.